taoriany antso ny filoha marika Ravalomanana nampitovy tandokanga sady ny mpanohitra. Fitondram-panjakana tototry ny trosa sy ny fitakiny. Fikambanana iray ao Mahajanga efa fanjakany Baro no misy eto ankehitriny. Finaritra tombokilasy sy tombokivavy ampifaliana sy ampitiavana no hitsidiany sampana fampalalam-baovao ny tokantrano amin'ity alina alakamisy rojona 2022 ity. Manatitra ny araba ny manasana ho ampanazana tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Eo amin'ny vaovao ny raharam-pirenena avy hatrany no isantarana ny fiarana amin'ity alina ity nisy androany ny fionana teo amin'ny filoha marika Ravalomanana sy ireo antoko politika rehetra mandrafitra ny RMDM ary ny groupe Panorama. No ny antsony filoha marika Ravalomanana izay nihezineziny no antony izao fionana izao. Mitatitra ny vaovao Asin'Andriamalala eo amin'ny sariny Toky Ramarola. Tsy ny andrela fa roa andro monja tao aorian'ny antso mihezinezina nataon'ny filoha marika Ravalomanana tamin'ny hery-velona rehetra eto Madagasikara dia efa niona sy nivory ary nampitovy tady tokanga sady ny mpanohitra niaraka tamin'ny RMDM sy ireo antoko politika maro izay mandrafitra azy ary ny teo anivon'ny vondrona Panorama. Hitanareo fa mamaly ny antso izay natao ny mpanohitra eto Madagasikara. Eny fa na ny olon-tsotra raha tsy hoe voatery ny mpanohitra fotsiny kory akory satria dia maly azy eo nandraindreo avy any amin'ny faritra atsimo atsinanana izay tena nitaraina mihitsy ny zavatra mahazo azy ihany dia ny avy any amin'ny faritra Sofia koa. Raisiko daholo hoe aminareo izay olona tonga telo hoenona dia ndreto izahay izay ao aminatin'ny plateforme-ny RMDM sy ny plateforme-ny Panorama. Reo ny tena azo ilazana hoe tompony ny hevitra fa mba tsy ampitopotra amin'ny mion'ny voaka malagasy izy ireo dia mivory ray androany anapa-kevitra. Fanapa-kevitra dia samby aneo izay fanohanana ny antso izay natao izay satria tena ilaina dia ilaina ny fampitoviana ny tady tonganga mba hahatonga ny voaka malagasy anana antoka tsara fa hoe tena mirahina marina mpanohitra ary tena ilaina marina dia fampidinihana na ny concertation izay ihany ny lalana anankiray ahafahantsika mivoaka amin'izao fahasarana mangitsongitsika mahazo mivoaka malagasy zao. Ny mahasoa ny vahoaka sy ireo paikady rehetra entina anavotana ny firenena no tena mamaika izao. Hoy ny ambaran'ny mpandrindra vondrona Panorama. Mba mampitovy tady tokanga zany miaraka amin'ny RMDM sy ny Panorama hijery avy eo hoe inona ny zavatra ho ataonay manaraka. Zay moa hatramin'izay efa betsaka zavatra nikonokononay efa misy herintaona mahery anisan'izany ny code électoral aminay zany fafana alohan'ny tokotany madio ny tokotany zay voatao zany zavatra rehetra zany hoe araka ny fomba ny teny gasy manao hoe antokonana aloha zay vao mivovonana fa tsy hoe any mivovonana any direct zany ka zahay zany no antopisenay ary manao an'izay zahay isan'andro mikaondo amin'izay ary miona amin'ny mpiara-mombona antoka rehetrarehetra. Misokatra amin'ny hery-velona rehetra ny RMDM hoy kosa nambaran'ny filoha-hevitry ny RMDM faritany Antananarivo. Fotoana izao ampisehoana eo anatrehan'ny vahoaka malagasy sy ny sehatra iraisam-pirenena ny tanjaka mpanohitra eto Madagasikara. Anaovana antso avy androany hoe andao atao amin'izay ny firaisan-kina fa tonga ny fotoana izay tokony hitambarantsika azahoana manala ny mangirifiry ny vahoaka malagasy. Amin'izao fotoana izay dia mahatsapa fa raha izao mitranga teny zavatra nitranga teny Antsirabe teny Miarinarivo reny dia tsapanao sarotra be ny andehanao fifidianana amin'izao toe-javatra misy eto amin'ny firenena izao ka miala tsiny zay amin'ny CNI sy ny ACC fa tsy tsapanay misy ao aminy mangarara azahoana manome toky amin'ny vahoaka fa andeha amin'ny tokony ho izy ny fifidianana eto amintsika ka manomboka izao dia mangataka izay manao antso avy mba isy aloha ny fampiresahana ametrahana fototra mazava izay hitan'izao tontolo izao ahitany Madagasikara ahitany Antananarivo fa isy eto amintsika ny tena mangarara izay tsika vavaka miditra amin'ny antanatohatra manaraka. Anisan'ny teboka ny raisan'ireo mpanohitra ireto ihany koa ny momba ny HCC sy ny CENI. Tsy azo antoka mihitsy matsy ny fifidianana ho avy eto Madagasikara raha mbola ireo HCC
sy ny seny ireo no ikirakira io fifidianana ho avy io io kosa ny antoko HVM. Manoloana n'ilay nataontsika hoe tsindry fanitsakitsahana mihitsy nataontsika hoe ny zo fototra ahafahana manao hevitra eto Madagasikara izay ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao dia ny antoko HVM zany dia mamaly ny antso izay ataon'ny mpanohitra rehetra amin'ny tokony hanamafisana ny fiarahana satria efa tsy rary intsony ny fanitsakitsahantsika ny zo fototra aneo hevitra eto Madagasikara. Ao anatin'izany efa miroso ny firenena ataontsika hoe ny processus électoral fikarakarana ny fifidianana. Amin'ny fomba ahoana moa no hanenkenay ny rafitra izay efa hita fa misy nataontsika hoe mainmise ny mpitondra amin'izao fotoana izao no hikarakara ny fifidianana izay mety hampisarabazana na mety hampitambatra. Dia io izay androany hoe tsy mety kosa mbola hanenkenina zany zavatra zany. Ny faharoa zay mbola mitaona ny mpanohitra rehetra ny herivelona rehetra sy fiarahamon'ny pirenena mba tsy mety reberebena amin'ity zavatra ataon'ny CNI ity satria amin'ny fomba ahoana moa no avoaka anao ny lalàna dia rehefa avy eo ianao manana heritreritra ny hampiantso ataoko zavatra mifamadika zany tsy mety. Io izay hoe oka kosa atsika mba tsy tonga amin'izany ataontsika hoe velapandrika ao ataon'ny CNI amin'izany fampiantsoana makasika ny fomba fana manao ny refonte ny liste électorale izany. Raha tsahivina dia nampitsoana anaovan'ny Filomarika Ravalomanana iny antso avo izay mihezinezina iny dia efa niraradraraka sahady ny karazana fanambarana avy amin'ireo fikambanana iraisam-pirenena manohana iny fanambarana nataony lehiben'ny mpanohitra eto Madagasikara iny. Mbola nitohy androany moa izany ka anisan'izany ny fikambanana K25 Benelux, ny GTT North America, vehivavy vonina sa diaspora, GTT Île de la Réunion, ny collectif des citoyens malagasy, Europe, Amérique, Océan Indien, Afrique, Asie sy ny maro hafa izay manapirofo fa tsy antso anefitra ny antso nataon'ny Filomarika Ravalomanana. Fa manoloana izao zava-mitranga eto Madagasikara izao dia nametraka antotan-taratasy fitarainana sy fampahafantarana ny zava-misy eny anivon'ny vondrona Europeanina, ny ADM sy ny RMDM diaspora. Antonanaovan'izy ireo izay taratasy fitarainana izay ny fanampenam-bava tanteraka ny mpanohitra rehetra eto Madagasikara, ny fanaovan'ny mpitondra didijado nakatsafahany olom-pirenena maneho hevitra ary koa ny fanaovana fifanarahana tsy fantapototra amin'ny vahiny. Na ny mahafatramony avy amin'nivon'ny RMDM diaspora fa tsy azo itikisana ny soenisy ny HCC fa eo ihany koa ny tokony hanovana ny lalam-pifidianana. Fa mijany eo amin'izay raharam-pirenena izay hiatrangy tsy miova fomba fiasa ny fanjakana fa mbola ao anatin'ny fampielezan-kevitra foana amin'izao na dia efa heritaona sy tapany aza sisa no mampitondra azy ireo. Tsy misy ny drafitra mazava ho an'ny fiainam-bahoaka fa miaina amina fisehosehoana ivelany sy fampanantenana pokaty ilay fanjakana. Germain Menjanary no nanao ny fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Mano Randriamalala. Natao mafy mihitsy ny serasera ary efa nambara tao anatin'ny tatitry ny filan-kevitry ny ministra ny Alarobia lasa iny ny siny fitsidiana ho ataon'ny filoham-pirenena any Dubai. Isy ihany koa ny fiainana amin'ireo mpisehatra ara-toekarena samihafa. Hetsika lehibe izay tanteraina any Dubai ny faraika amin'ny telopolo ny volana meteo ka hatramin'ny fatelo ny volana jona izao. Hetsika fanao isan-taona izay ambohim-piainan'ireo mpisehatra vokatra vaovao sy avolenta amin'ny tontolon'ny teknôlôjia, ny banky, ny varotra, ny tontolon'ny elektronika ary ny nomerika. Mahatratra 700 ny mpanao fampiradina pitsidika hatrany amin'ny rahetsy mahery. Azo antoka fa iparitaka indray ny serasera sy ny sary hoentina maneho fa manga ny lanitra amin'ny fiaraha-miasa atokisan'ny mpiara-miombonantoka. Mety isy ihany koa ny hoe nahazo fa majimbola. Matetika nefa sary no betsaka fa ny vokatra mbola miandry na sanatria mety hitsefitra tahaka ilay tany Etats-Unis ny farany teo nahazo $100 na maherin'izay. Rehefa nojerena nefa ny pitsopitsony vola itsinjara hatrany amin'ny taona 720 ary ny 2020 aza tsy misy fa mbola $100 amin'izao. Mifantatra indray fa ho mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara amin'ny fanatanterana ny tetikasa Tanamasoandro ny vondrona Algeber izay vondrona matanjaka anisany nanangana ireo fotodrafitrasa ny tanàny Dubai sy Abu Dhabi izay fantadaza maneran-tany ankehitriny. 700 ny akora sy ny fitaovana ampiasaina dia vokariny eto Madagasikara avokoa. Ny ampiainana ny fandaniana vokatry ny fanafarana sy ny fitaterana ary ny vezivezen'ireo fitaovana ilaina no antony raha ny fanazavana. Ankoatra izay anefa dia fantatra fa isan'ny toerana nanaovan'ny Flora Joel afera sy fandraharana i Dubai rehefa niala tsy ho filohan'ny tetezamita intsony izy. Manoloana izany dia tsy fantatra ihany koa izay takalony eo amin'ny vahoaka malagasy manoloana ity fifanarahana ity.
ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe ny fanaovana tanamasoandro ve no lahara-pahamehana amin'izao fahasahiranam-bahoaka sy ny viditsoloka izay manambana hiakatra tsy ho ela izao indray. Lafimavao afa kosa indray isany tana ny teny nomeny solombavam-bahoaka Totoso Andriamampandry tamin'ireo ekipa mpanao-baolina lavalava etsy Ambohimanarina. Araka ny fampalantenana izay nataony tamin'ireo ekipa dia notolorany fanamiana ireo mpilalao izay isany bata fandresena. Asin'Andriamalala Toky Ramarola. Misarika ny tanora Olina sy Iroboka ao anatin'ny tontolon'ny fanatanjahantena ny solombavam-bahoaka TIM izay lany tetsy amin'ny boribory tany fahenina Totoso Andriamampandry. Omety solombavam-bahoaka TIM ity fampitaovana atranomatsy ireo ekipa mpanao fanatanjahantena. Anisan'izany ireto mpilalao baolina lavalava ireto izay nandresy tamin'ny lalao no karakarain'ny section Marovatana ireto. Ny tenako moa zany dia tsy mitsahatra manampy ny tanora sy ny fanatanjahantena. Ny tenako moa zany tanora dia akoatrany rugby moa zany ny foot efa nandeha foana hatramin'izay dia ny basket koa zany zao efa manomboka zany ny fifananana Ambohimampisoma dia araka ny mahazatra zay ahafantarana ny Ambohimanarina ny tenako rehefa manao dia miaraka amin'ny omby foana sy ny ondry sy ny maillot zany no kopy omena ny tanora n'Ambohimanarina. Ankoatra izay dia nambaran'ity solombavam-bahoaka ity fa efa mandeha ny fanomezana akory maimaimpona no karakarainy ary anarivon'ireo ankizina maliantso. Ho fanampina ny ray aman-dreny mpianatra izay hiara-malala fa tena sahirana no anton'izao ary mba tena ahay ireo ankizy anala fanadinana. Fanampanazavana vetrany. Fantatsika ny fahasaranan'ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao izay tena mahonena mihitsy eo ny vidim-piainana miakatra dia miakatra fa mividy ambany ny sakafo hanina zara fa mihinana nefa ny lakile ny voaran'ny tanora amin'izao fotoana izao tsy maintsy ny fianarana dia nanapa-kevitra zany tenako fa nanao an'izay koro mamaimpona izay zany na iza eto Ambohimanarina na zanak'izy izy na iza zany dia mena izay koro mamaimpona izay miaraka amin'ny polikopy mamaimpona ary miaraka amin'ireo mpampianatra tena matianina zany. Ny tanjona zany dia mba aiza ny mpianatra ary koa mba ho be zany no afaka ny sanaky ny malagasy izay monina eto Ambohimanarina. Io moa zany dia amanarivony satria ny zaraina roa mihitsy misy ny Ambohimanarina ty amin'ny ilana Antsinanana izay atao amin'ny ICM no atao ary eo koa zany ny any amin'ny ilany Andrefana izay ao amin'ny QG zany no atao izany. Ny fampitinana ny fandarana miara-manonja androany no entina aminao manaraka. Ny lafiny toe-karena no tena nivotra nandritra izany indrindra ny fahavoazana. Mahazo ireo mpandraraha izay anisan'ny namoahany banky iraisam-pirenena fanadihadiana. Nanao ny fampitinana Iravo Razafimahina sy Mathieu Princy. Ny tsy faiza mitantana sy fametrahana laharam-pahamehana tsy mifanaraka amin'ny tena filanimponina amin'ny andavanandro no anisan'ny mampitotongana ny toe-karem-pirenena ankehitriny. Efa ny an'izany Madagasikara nandritra ny vanim-potoana ny teteza mita ary mbola ny ampitatra amin'izao. Apetsaka nefa ireo very asa orinasa ampolo no nikatona ary tafiakatra hatramin'ny 20 isan-jato ny tampahantrana. Fanairana no ataon'ny lehibe ny mpanohitra Marc Ravalomanana manoloana ny zava-misy ankehitriny. Ilay socio-ekonomika, tontolo ambanivohitra, ny tontolon'ny indostria, tontolon'ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny, ny fandrananetana, ny lanjam-bola, ny resaka angovo sy ny sisa. Zany tsy dia voaresaka mihitsy zany nefa izay ny tena hoe aim-bahoaka, aim-pirenena, ain'ny malagasy isan'andro, ain'ny toe-karena, ny sosialy. Tsy dia voaresaka zany. Ary izy tsy nahagaga satria vao tonga teo amin'ny fitondranana ity rezima ity dia hoe atao ohatra Miami ny Tomasina, atao ohatra ny Paris ny Ambatondrazaka. Izy Paris sy Miami eo, Miami zany any Florida, aizy zany. Fa ny hita aloha zany zao dia apariparo amin'ny banky iraisam-pirenena fa mbola ao anatin'ny fahantrana tanteraka ilay Madagasikara. Andao ifampiresaka. Zay ny antsoavana atao amin'ny président Marc Ravalomanana iny. Andao iresaka. Andao jerena no avin'le firenena. Manoloana n'ity fahasairana an'ity. Tsy raharapa-panao politika irery ihany ny fiainam-pirenena, ahafahan'ny malagasy rehetra tsy mitsampitotongana ny vidin'ny vola-fanondrana, tsy misy nitosika anarenana ireo orinasa simba ny Covid-19, miandanjatrano ny vola malagasy, tsy hita nefa izay vahaolana roa ny mpitondra fanjakana. Tena mitady raha, nefa eto blokena daholo ny resaka anaretraretra amin'ny asa momba minina sy ny fizahatany. Zany koa ny tokony hijoroany ireo mpandraraha rehetra, mpandraraha madinika.
aza mieritreritra rehefa zava-misy am'izao fotoan'izao inge de ampanao politika sy ianareo concerné be tabe reo mpandraraha girofle mpandraraha lavany mpandraraha kafe mpandraraha ny resaka vato mpandraraha ny resaka ino tony resaka jony samy hafa tony mpandraraha mikasika ny produit locaux eny mpandraraha momba ny asa fizahantany justifie my banque mondiale ony zany satria hoe vokatry ny covid vokatry ny resaka catastrophe naturelle tamina resaka cyclone na vokatry ny ady mahatonga an'le fahantrana sy ny sisa de zao aloha zany misy 20 millions tonne na céréales bloqué en Ukraine fa ngatsika isika ngady tena hoe voatery mentehatra ny céréales en Ukraine tsika raha mahavokatra zavatra be tabe eto fa mba nahazo aina kely izy aloha hoe mba sarina tamin'iny ranga le gestion covid le sauce nambara tena hoe tsy hita zay naloha nambara ny cour de compte ary hitany bailleur hoe ratsy tatana ofa mba sarina tamin'iny ranga le scandale be tabe le nanovana le mpikambina atao anatin'ny gouvernement tany sesisesy mba sarina tamin'iny ranga le boss le gros poisson voasambotra na mpanatsony eny anivon'ny paky sy ny bianco am're société d'état rehetrarehetra reo vaovaony sosialy kosa indray mifandraiky amin'ny fitaterana niverina ny lanja sorabaventsy ary nanome 7 ora ny tompona andraikitra maefa ireo mpiasan'ny station de pesage sy ny bac ary ny George manerana ny Madagasikara anomezana ny karama tsy mbola voaeva efa nisy foana ny antso fanairana saingy tsy mbola nahitambokany hatramin'izao hoy izy ireo ny antsipirim-baovao eo amin'ny rindran-tsariny Taiziny mahatratra 12 tapitrisa ary isan'andro ny vola ampidiry ny mpandanja fiara vaventy eny amin'ny lalam-pirenena ao amin'ny kitapom-bola ny fer kanefa mahagaga ary mampametra-panontaniana ny tsy fivoahan'ny karama hoy ireo mpiasa tamin'ny taona 2024 efa nisy fotoana tsy nandray karama 7 volana ny mpiasa ary mbola nitoy ihany zany tamin'ity taona ity 5 volana izao no tsy nandray karama izy ireo kanefa to tsy maharotitra ary tsy misy fijerena mihitsy maro ireo dingana sy fitakiana natao saingy to manentsy tadiny amin'ny fahavoazana mahazo ny mpiasa ny tompona andraikitra ny laza ny anome ny karama tapabolana lasa izay saingy tsy hitsy zany hatramin'izao nanome 7 ora indray reto mpiasa ireto anomezana ny karama sy anatsarana ny fiahina raty sosialy izay tsy zarizary izy ireo izay efa mitokona tsy miasa amin'izao fotoana izao ho mafimafy kokoa ny fahavoazana raha tsy misy fandraisana andraikitra hoy izy ireo satria dia samy manao izay daniny kibony ireo fiara vaventy ka nimba ny lalana ary teraka loza eny amin'ny lalam-pirenena matetitety pitrange anisan'izany nisy namoizana namana tany Mbaka tany Maeva Tanàna toeram-pandanjana Maeva Tanàna noho ny tsy fisitrahana ny hostia sy ny tsy fahazona karama dia manao antsoavy amin'ny fitondram-panjakana zahay satria raha baka teny tokoa ny hoe miantra manainy izao tsy fandraisana karama izao koa dia mangataka vahaolana aingana zany zay vahaolana farak'izay aingana indrindra zay fa tena mijaly satria dia zo fototra tokoa ny fandraisana karama sy ny fiahina ara-pahasalamana mariana nefa fa ity ny toeram-pandanjana rehetrarehetra zany dia mampiditra vola 12 tapitrisa ariary isan'andro zany miditra amin'ny kitapom-bola ny fond routier dia mariana koa fa rehefa tsy miasa moa zany zay dia maro ny loza mety hitranga amin'ny eny amin'ny fifamoivoizana maro ireo camion zany manao surcharge dia mety hanimba ny lalana sy ny fotodrafitrasa koa manainga ny tompona andraikitra eto amin'ny firenena zay mba hijery anay satria tena marary zay dia tena sahirana vahaolana maritra sy faranjaingana no takiny ny reto mpiasa reto tsy hiverena ny tranga tahaka izao intsony mahatratra 590 ireo mpiasa voakasika izany ary ireo mpandanja fiara sy baka amin'ny erana nosy mihitsy no manao ny fitokonana boka antrosy ity fitondrana ity tsy vo izao fa saika ho isan'andro no hainona mpiasa na mpandrara mitokona sy mitaky ny volany ary maro amin'izy ireo hatramin'izao no tsy mbola mahita mangirana ny amin'izany vaovao avy any Ambatondrazaka kosa indray mirongatra ny Asanjola sy ny Alabary any amin'ny faritra Aloatra Mangoro amin'izao fotoana izao midina alina eny an-tanimbary ireo mpangalabary mijinja ny vokatra ao amin'ny fokotany mangalala sy atsangasanga no tena ahitana izay tranga izay ny ry Andrianarivony NBS Ambatondrazaka no mitatitra ny vaovao
Mirokatra indray ny alabotry sy ny asanjiola atenivo ny faritra loatra mangoro. Anisan'ny tena materi-pitranga amin'izao fotoana izao ankoatra ny kidnapping dia ny resaka alabary izay mavely taraina ny mponina avy ao Mangalala sy Atsangasanga. Raha ny resaka fandriampahalemana mety tena tsisy mihitsy zany ny fandriampahalemana zany amin'izao fotoana izao. Ny antony mahorohoro teo zay raha mba alina zay mba afaka zitrina fa zao amin'ny atoandro fa mandeha daholo zany na vaky trano na alabary. Nefa ny maramila sy ny tafika rehetra betsaka ty avolaka loatra nefa atao endrina 26 fotsiny vezy tsisy tompona ndraiky trano. Ka raha mba mety raha mba aron'ny vahoaka ihany dia mba mangavy force mihitsy zay mba isaka fokotany amin'izao fotoana izao. Keikeko miasa dia nefa raha ny vokatra dia tsy aminay mihitsy fa amin'ny matanjaka. Dia zany mba iangaviana raha ohatra fa mbola misy zany fanampiana. Na eo aza ny ambara fa fandraisana ndraikitra ataon'ny mpitandro ny filaminana hita fa tsy maseka ny firongatra izay asanjiolahy izay. Le fandriampahalema aloha zany dia tokony hijerena akaiky mihitsy mpitandro filaminana satria mandeha ny alabary amin'izao ary didiato koa ary misy dia tokony dia tsy eny mihitsy nidirana zala amin'ilay tanina misy mpiambo fa dia miangavy mpitondram-panjakana mba hijery akaiky nio alatra botiboty matenitety zay ngamba tokony asalo raha isy tadiny andray ihany izao fitaraina ny vahoaka avy aty amin'ny faritra laotra izao na dia ho toy ny rano atetehn-damosiny kanakany lava izao ka zary miravoravo tanana sisa amin'ny vahoaka izay mitady anjakazakany ny olon-dratsy sy ny totakely. Any Mahajanga kosa indray fikambanana iray no nanao fanambarana androany manoloana ny fikitiana ny lalana eo amin'ny lycée Philbert Tsiranana ao Mahajanga. Nambaran'izy ireo tao anatin'io fanambarana io fa fanjakany Baro no misy eto Madagasikara ankehitriny. Germano Menjanary, Mano Randriamalala. Tsy misy afa-tsy amboletra hatrany ambony ka hatrany ambany eo amin'ny fitantanan-draharam-panjakana eto amintsika. Isan'ny lasibatra zany ny ao Mahajanga ao. Tsy azo ekena hoy ny fanambarana izay nataon'ireo mponina ao Mahajanga tamin'ny lalana ny fanambarana nataona fikambanana iray androany ny fikitiana ny lalana eo amin'ny lycée Philbert Tsiranana ao Mahajanga. Tsy nandalo ny ambaratonga rehetrarehetra ireto avy ireo pitsopitsony izany tokony misy enquête commodo incommodo atao vonalohany na enquête ho an'ny vahoaka eto Mahajanga. Marina fa ny déclassement na rétrécissement dia azo atao raha tsy miasa ilay lalana. Kanefa ny eto lalana dia miasa ampiasain'ny vahoaka, ampiasain'ny mpitatitra rehetrarehetra. Ka noho izany tsy ara-dalàna mihitsy zany zavatra fitondram-panjakana tsisy olo ambony ny lalàna. Ny lalàna no jerenay anatin'ny fikambanana. Raha ohatra le mpitondra no anao gabraraka normal raha ohatra ka maray vahoaka madinika anao gabraraka dia vahoaka ao anatin'ny tanàna mihitsy tsy androso. Ka noho izany toenay ny zavatra ataon'ny fitondram-panjakana fikitikitiana io lalana eo. Mbola tany tandalana ve i Madagasikara? Tany saovazy ve? Fanjakan'ny Baroa. Ny fitondram-panjakana iray manontolo mihitsy na ministra na gouverneur na député no tsy menatra mampirisika amin'ny aino manjery ny fanoizana io zavatra tsy manaraka ny lalàna na dia kely io. Misy olona zany ambony lalàna ary arova ny fitondram-panjakana. Voatery anaiky tsy vidiny izany ihany koa ve ny vahoaka? Izahay dia tsy manohitra ary manaiky ny fanamboarana ny gymnase fa ny fikitiana ny lalana izay tsy manara-dalàna io no toerinay. Aza fangaro mihitsy ny resaka. Tsy anaiky izao mihitsy ny vahoaka ao Mahajanga ho hiatran'izy ireo tao anatiny fa ny okeviny. Andrasana ny toy ny vaovao. Fanotsipahany conférence des présidents teny anivon'ny antemera-pirenena androany ny fampidirana ny tolo-dalàna mahakasika ny ITG na ny interruption thérapeutique de grossesse no izy tsy mifanaraka amin'ny kolotsaina sy soatoavina malagasy. Nambara ihany koa fa misy lesokabetsaka ao anatiny ary anisan'izany hoe mifanohitra amin'ny lalam-panorenana ity tolo-dalàna ity. Izao hatranga izao no manapirofo fa mbola zava-dehibe ny fiarovana sy ny fitazomana ny soatoavina efa nipetraka teto amin'ny firenetsika. Manana andraikitra lehibe ametraka ny soatoavina olovain'ny taranaka ny olom-pirenena tsy ankanafaka indrindra fa ny tompon'andraikitra eto amin'ny firenena.
fa ho tanterahina ny 2 Jolay ka hatramin'ny 1 Oktobra 2024 ny fanatanterahana ny fanisana sy ny fitsarana miaramila ho an'ity taona 2024 ity. Anomboana izany ny eto Antananarivo renivohitra ny 4 Jolay ary aharitra iray volana izany. Aorian'io fotoana kosa no anatanterahana ny fanisana any amin'ny faritra hafa entana araka izany ireo zatovolahy sy vavy 7 hatramin'ny 30 taona amonjy ireo toerana voatondro anaovana ny fitsarana miaramila araka ny tetiandro napetraka eny anivon'ny Birao ny distrika karapanondrom-pirenena ihany no ilaina mandritra izany ary maimaim-poana tsy andoavam-bola ny fanaovanjany sy ny fahazona karatra maitso. Fa anjaran'ireo renim-pianakaviana zokiolona teny amin'ny cité Ambandiandroany no nisitraka fanampiana avy amin'ny hetsika varotra famparatiana teny amin'ny Magrobeoririka. Tsy janona hatreo ny fanampiana fa itoy amin'ny faritra maro eto Antananarivo raha nambaran'ny mpikarakara fanadiadiny eo amin'ny sariny Taizinena. Botofotsy, savony, ireo natolotra ho an'ireo renim-pianakaviana zokiolona misotro ronono na sahirana ary mbola amperinasa teny Ambandia. Fanomezana avy amin'ny mpikarakara ny hetsika varotra famparatiana tamin'ny fetin'ireny tetsy amin'ny Magrobeoririka. Hetsika tafiditra indrindra amin'ny fanampiana sy fitsinjovana ireo renim-pianakaviana manoloana ny ady hatrehany isan'andro indrindra amin'ny fiatrehany ny vampitoana ny ririnina. Tsy azo itsontsiny avina ary atao amban-javatra izy ireo fa manana ny fahamendrehana sahaza azy ka antony natanterahana ny hetsika. Tonga izany moa zany ny fotoana androany izay efa nampanantenaina tamin'ny voalohany hoe tamin'ny karakarana ny hetsika varotra famparatiana izay natao tery Magrobeoririka ary ny vola rehetrarehetra azonay tamin'ny izay varotra famparatiana izay dia nentinay ny fidianana an'ireny fitaovana izay nizaraina ny renim-pianakaviana sy zokiolona ireny izay efa nampanantenainay. Satria amin'izao fahaseranana eto amin'ny firenena zao eto amintsika zao dia tsy mety ny saina maneritreritra zany tsy mety izahay manao asa soa tsy hoe mba manampy ireo olona izay tokony ampiana amin'izay kely eo am-pelantanana ho fampizarana ary mety efa tamin'ny renim-pianakaviana satria tamin'ny fête de mère moa nanaovana an'izy teo dia nomena-pitiavana an'izy ireo. Toy ny rehetra anisan'ny miatrika olana ihany koa ny zokiolona amin'ny fiatrehana ny fiainana andavanandro. Tsy dia manome anjara toerana azy ireo loatra ny fiarahamonina na dia ho fanehoana fanajana ny fisian'izy ireo fotsiny aza noho izy voasikajo marefo. Tsy lazana ihany koa ny fahasahiranana manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana. Velim-pisaorana tanteraka manoloana ity fanomezana ity araka izany izy ireo ary mahatsiaro ho misy mpiahy. Makasitraka indrindra tompoko amin'izao fahatsiarovana noho ny fetin'ireny izao indrindra koa ao anatin'izao fahasarotan'ny fiainana izao ary Andriamanitra manan-karem-pahasoavana ne hamary fitianareo hanome anareo izay rehetra fantany failainareo azaonareo manampy ny tsy manana. Mafy ny fiainana tompoko nefa moa izany tsy maintsy zakaina dia miankina mandrakariva amin'ny tompo fa izy ihany no azo anteherana. Fa raha ny herin'ny tenanay aloha dia mahatsiaro sahirana tokoa miatrika ny vidim-piainana sondrotra isaky isan'andro. Velim-pisaorana anareo fonay amin'izao zava-dehibe izay ilay ohabolana malagasy moa ry havana hoe mivoko ny tsy mahaleo ny tsaronako dia nahatsiaro anay renim-pianakaviana nareo amin'izao zava-dehibe atolotareo izao dia samy hoe anatrehan'ny tompo daholo tsika mba ho trahatra zely indrindra ny amin'ny fikasana rehetrarehetra izay mbola ho tanterahana amin'ity tany ity. Izao vanim-potoana izao dia tena ny sarotra indrindra dia ny vidim-piainana. Ny ampiasaina isan'andro sitsika dia ilay PPN isan'andro misondrotra ny vidin-tsavony, ny vidina vary, ny vidina menaka dia eo anoloan'izay ny renim-pianakaviana tena sahirana kanefa koa mandalo tsy fahasalamana tsy mora ny fahasalamana ary tsy misy hoe fandraisana tanana fa dia izany rehetra izany nefa dia apetraka amin'ny tompo ary tsy afa-manoatra amin'ny zava-misy. Andiany voalohany ihany ity natao ity. Tsy janona hatreo araka izany hetsika fanampiana zokiolona natao ny ity fikambanana ity fa mbola hitohy amin'ny toerana samihafa eto Antananarivo. Vaovao avy any ivelany kosa indray araka ny tombana nataony teo anivon'ny vondrona Europeanina dia anomboka hiditra ao anatin'ny faritra euro na ny zone euro i Kroasia manomboka ny taona 2024. Ny vola tokana euro araka izany ho ampiasaina any amin'ity firenena ity.
anamafy ny toekareny Kroasia ary koa ampatanjaka ny vola euro ny fidiran'ny Kroasia ao anatin'ny faritra euro izay. Onjara lalana Eva Manana sy Mathieu Princy. Taoriny tombana nataony voamera Europeana ny alarobia lasa teo dia fantatra fa nafen'ireo fepetra rehetra takina afahana mampiasa ny vola tokana euro izay atao manomboka ny voalohan'ny volana janoary taona 2024 Kroasia. I Kroasia izany hatreto no mpikambana faha 20 ao anatin'ny faritra euro na ny zone euro 7 taona ty aoriny ny idiran'ny Lituania. Ny voalohan'ny volana Jolay ho avy zao kosa no raisin'ny ministra ny fitantanam-bola ao amin'ny vondrona Europeana ny fanapa-kevitra ofisialy saingy misokatra malalaka izao ny varavarana ho an'ny Kroasia. Efa ela nanirian'ny Kroasia ampiasa ny vola euro raha vao niditra tao amin'ny vondrona Europeana tamin'ny taona 2024 ity firenena ity. Sady natanjaka ny vola euro no ihany koa anamafy ny toekaren'ny Kroasia fa indrindra anosoany olom-pirenena ny fidirana ao anatin'ny faritra euro ho ny filohan'ny vondrona Europeana Ursula von der Leyen. Firenena 7 hafa nanatevina arana amin'ny faritra euro, anisan'izany i Slovania tamin'ny taona 7 Chypre sy Malte tamin'ny taona 8 Slovakia tamin'ny taona 7 Estonia tamin'ny taona 12 Lituania tamin'ny taona 14 ary farany Lituania tamin'ny taona 15 Ny faritra euro dia mampitambatra hatrany amin'ny 570 sy 300 tapitrisa-ponina ary izao anampy azy izao i Kroasia. Mariky ny firaisan-kina sy ny fiandrianam-pirenena Europeana ny fampiasana ny vola tokana ary ireo firenena rehetra ao amin'ny vondrona Europeana dia manolo tena hiditra ao anatin'ny faritra euro raha vao mafeno ny fepetra takina. Dia iny vaovao avy ivelany tompoklasy tongvavy no entina manakatona ny fiarana tamin'ity alina ity mankasitraka fenao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany azadinoina tony mazatra no anarahinao ny Global News ao arian'izao fampalalam-baovao izao ao arin'izay kosa ny famerenana ny fandarana ahoana marina état d'esprit izay no lohateny oronan-tsary hoaranao eto ny fahita lavitry ny NBS any alina ny sampana fampalalam-baovao kosa mamy fotoananao ho amin'ny rampitsindray veloma tompoko.